miarabantsika isa-tokantrano amin'ity aliny zoma fa telopolo ny volana janoary 2024 ity ao anatin'ny fandarana resabe anao amin'izao fotoana izao fandarana izay iresantsika indrindra ny raharam-pirenena fa eo ihany koa ny zava-misy manodidina izay enina dia eo amin'ny lafiny ara-tsosialy ary izay indrindra no nanasana tamin'ity androany ity Andriamatoa Jean Nirina raha fanomezan-tsoa filohan'ny afary malagasy miarabanao Andriamatoa Jean Nirina raha fanomezan-tsoa. Miarabanao namana marika miaraban'ny mpiaino isa-tokantrano manaraka an'izao fandarana izao ary mankasitraka indrindra amin'ny fanasanareo amin'ity fandarana resabiany ity. Rehefa mahitanao moa Andriamatoa filohan'ny afary malagasy dia avy hatrany dia ohatran'ny hitasotra le hoe exode urbain hoe fifindramonina avy eto amin'ny renivohitra ho any amin'ny tontolo ambanivohitra aiza hoeza zao ny toerana aiza hoeza ny toerana misy anareo ankehitriny mahakasika ny tetikasa zay noentinao iny. Ny vaovao mafana ny tena mahakasika an'izay exode napetraka ao izay namana marika dia androany no niraisin'ny premier ministre chef du gouvernement teny amin'ny Lapamazoarivo zany ireo vahoaka madinika na tenentsika zany anisan'izany zareo mponina teo la réunion kely izay fihetsika tsy mbola hita teto Madagasikara hatramin'izay nisiny ny fitondrana ny joro tsapa ihany koa zany tao anatin'izay rehetra izay fa tena nampiseho teo mason'ireo filohana fikambanana maro société civile amin'ny premier ministre izay délégation nantarian'ny afary malagasy moa fa tena ampiseho fa asa fitiavan-tanindrazana ny tena ilaina nietsika tanteraka mihitsy mifoa ary tena napietana ny olona rehetra tao anatin'izay fotoana izay ny fomba nandraisan'ny premier ministre ary zareo mponina la réunion kely reo vahoaka ireo zany tena tonga tafiditra tao anatin'ny Lapamazoarivo nahita zany premier ministre zany afaka nandray tanana zany premier ministre zany afaka nyteny ihany koa miala helony izy ireo ary tena hita fa hiteraka fivahana zay ny eo moa ny anankiray zany dia ny hoe ny fomba fiasan'ilay gouvernement anankiray zay nampiasainy hoe nampiseho an'izany teo masonay hoe manomboka izao tokony hamaly foana ny fanjakana zay moa efa voaresakitsika teto amin'ny fandaharana teto anivon'ny Mativier hoe ny tena olana anie dia ny tompona ndraiky mpanjakana ihany koa tsy mamaly na audience na resaka taratasy nyraisin'ireny dia tonga dia nampahafantarin'ny premier ministre androany hoe manomboka izao dia tsy maintsy ho atao note de service mihitsy zay ka zay ny ilain'ny vahoaka ny tsy voatery anana amin'ny marina foany na hoe anana ny olany fa raha mitarainana ny tompona ndraiky mpanjakana izy ka voavaly ny fitarainana na mangataka audience izy ka tafiditra amin'ireny braona ministère sy ny sisy ireny tena miteny fa voasaraka tanteraka io elanelany io ary mahatsapa izy amin'izay mametraka an'le tany tandalana sy état de droit mampiseho ihany koa moa zany ny premier ministre atao anivony resahany tamin'ireo vondrona maro be tonga teo amin'ny androany dia ny hoe manomboka izao dia tena alao le fitiavana ny isy alao tena mba hobiazitsika amin'izay le resaka olana maro isan-karazany fa samy tokony handray andraikitra ary samy tompony tanindrazana dia voavaly angamba ny etaetanay namana marika hoe tena mankasitraka aloha zay dia afapo tanteraka tamin'ny fionana tamin'ny premier ministre anio. Izany hoe nareo le afapo izay hoe vonona ve nareo zany hoe hitondra an'izay hoe fampandrosoana na hoe fiovana eo anivon'ny fiarahamonina zay mba hirosotsika bebe kokoa amin'ny zay tetika fampandrosoana zay. Efa tamin'ny andro ny teteza mihitsy zay ny tolona efa tamin'izany zay ny antsoantso tamin'izany eny efa nisy ny projet exode urbain fa ny zavatra nampalahelo teo anivon'izay rehetrarehetra zay azo lazaina ihany hoe tsisy ny aino ary tsy nirarahina ary teto moa dia nampahafantarinay premier ministre androany hoe zavatra tsara ho fantatra fa reo olona ravatrano reo olona nanaovanay projet exode urbain reo la réunion kely reo ny tsy voahoe tato anatin'ny fitondrany premier ministre na ny 4e république nisy fahamatona amin'ny maro ary angamba mpanao gazety mpanara-baovao natsapatsara hoe tsy vo zao zay ny resaka nyreo resaky reo fa efa imbe deaibe sainga fantatritsika firy andro moa zany zay nanendrena amin'ny premier ministre nataony lahara-pahamehana nandray an'ireo vahoaka madinika ary zay zavatra zay ny anisan'ny zavatra nampiavaka hoe za aloha zany tena tao ampandraisana fitenenana tena olona mety marinana ny fomba fijeriko fa tsy tanako ny foko na ny laona ny fihetsika rehetra nasehon'ny premier ministre dia teo koa moa zany ny fampiresahana zay olana lava eto amin'ny tany sy ny firenena le hoe eto amin'ny tany sy ny firenena rehefa misy olona manao zavatra dia manenjika dia amingana dia nampafantatra zay moa ny tena antony fionana nangatana audience tamin'ny premier ministre hoe mba mangataka izahay aloha mba hanazavana satria be dia be manelitsao fa mivarotra tany ny afary malagasy be dia be manelitsao fa mampanototra tany ny afary malagasy be dia be zany reo tsaoa hely
dia nieritreretinay tao an'izay moa nalalana azy tamina tompona ndraiky mpahefana maro dia niteny zay hoe andao arany avoaka ny profo rehetrarehetra dia nangataka zay aloha tamin'ny premier ministre mba iona aminao zay anazava fa be dia be ireo mbola fotom-pisainana zay nylovaina tao anivo fanjanahantany ary teto mbola nampafantarinay ny premier ministre androany hoe nanomboka tamin'ny taona 72 mandraka androany mbola tsisy ny atao hoe fanjakana matanjaka satria maninona ny antony raha mbola hatramin'ny androany mbola ny 92% foana ny 92% no any akilabao fa le valo isanjato raha matetika ny lasa hoe raha reny raha ohatra ka le milliardaire ny telefona dia ao anatin'ny ray minitra dia afaka miona amin'ny président de la république na ao anatin'ny ray minitra dia afaka miona amin'ny ministre fa raha le vahoaka zay manana olana maro isan-karazany tsy tonga ka za aloha dia tena fenony foko ny azy any dia zay koa ny anahy moa principe hoe niza manao ny anahy dia ty afako ary tena diraiko sy ampisehoko hoe tena na mety zany fa niza koa manana olana dia tsy maintsy manakihana ary tsy maintsy miteny zay ny antom-pisiny ny société civile. Anisan'ny iverenako kely agny manity resaka hoe fanampiana izay tonga teny anivon'ny fokotany samihafa taoriany fahatongavan'ny cyclone Shedza iny. Inona ny ataoko hoe réaction anao taorinany reny hoe nisy ny famakina toby anankiray izay nivatanan'ireo fanampianareo teny amin'ny 67 hectares. Za aloha zany manameloka tanteraka an'ilay fihetsika zay mampiseho teotranjiolahy raha zay mihitsy moa ny lazako azy nahoana fanampiana efa menany trabona dia anaovana brutal didiny Besandra any koa tandalantsika tsy tokony hiasa ntsony ny zavatra toy ireny mamoehatra ireny satria fanampiana zay nieritreretina nampiana amin'ny marefo ao anatin'ny trabonao ny namanamarika misy zokiolole tsy afaka hisarika ntsony misy manakilemo ary misy zaza mambehivavy tsy anana force hoentina iadina manoloana nyreny brutal zay o aseho reny ka za aloha miantso zavatra ohatr'ireny koa mba ampianarana ny rehetra ary zay moa ny teny anankiray zay nanindro na ny fisainana koa androany ny tenen'ny premier ministre hoe io anie dia tsotra tsy zay tsy mpitory olona ianao fa ny lalàna no mitory anao zay zavatra zay zany ny zavatra anankiray zay tokony jerena hoe ametrahana ny tantandalana ary marina zany tsika tsy anenjika hoe iza le olona fa ny lalàna ny dikainy dia tokony ny lalàna mitory azy lalàna ny anenjehana azy ary marina dia marina zay fomba fijery ny prime ministre zay hoe manomboka zao kosa kay tena hojerena fa hoe ahoana ara ny alalantsika fa hoe tena ametraka ny tantandalansika ka raha brutal loatra reny ao anatina resaka fanararotana dia lasa olana ary moa afarako foana hoa hoe masy ny tanindrazana io niza manao ratsy eto amin'ity tanindrazantsika ity tsy maintsy andray ny valinasa ny ratsy izy ary niza manao tsara tsy maintsy mametraka ny tsara ary ho azo ny tsara ho ataony araka ny fiteny hoe soa atao ilevenam-bolo io tsy mety hoe naome famomezana andrakoto dia famomezana ihany koa no avaliny an'iny fa na ny fahasalamana raha ny dia efa tombontso lehibe na manamarika ny fiadanam-po ary zay ny tokony ho fantatry ny rehetra zay dia za manokana dia miteny hoe tsy dia tena ao anatin'ny principako ny anangikarena fa ny zavatra tena fahafaly ahy dia le hoe miaraka manana fiadanam-po miaraka amin'ny fiarahamonina miaraka misotro kafe ianaronjato ianao amin'ireo vahoaka reo miaraka ianao miaraka mandeha tongotra aminy miaraka mizaka amin'ny mafy miaraka mizaka ny tsikitsiky ny fanany ihany zany rehetra zany azahoanao hitiraka fiadanam-po fa tsy any anatin'ilay mihitsy hoe fitiavan-tena azo arena azo amin'ny tsy marina na azo avy amin'ny brutal na mitovy amin'ireny zavatra reny mety androany iny ianao voken'ny zavatra iny fa tadidio fa tsy havitanao mandavatona iny ary ianao rehefa ohatra ka maloto eo anivon'ny fiarahamonina manana olana eo anivon'ny fiarahamonina tsy ho tafavoaka ianao ary raha nanan'olona lahelo ianao nahoana tsy ho tafavoaka zay ne mampatsipozipozy ny mpanao politika malagasy alahelo-mbahoaka no anina dia alahelo-mbahoaka ny napetraka dia mitovy amin'izany koa ny jiolahy ka io aleo samy mitady amin'ny fahamarinana dia aleo samy manao ny zavatra tokony ho eritreretina eo anatin'izay omaly ihany koa somary andro somary nafampana ny resaka tsy fandriampahalemana anisan'izany ny zavanitranga ty tsy akoron-drano nisy ny braquage natao anankiray ary teo ihany koa ny tany Moramanga ny alin'ny larobifo alakamisy reny teboka mitranga reny hoe tsy midika hoe ohatrany manao saritsarina fanakorontanana na hoe fampitahorana eto amin'ny firenena ve reny amaly an'izay dia zavatra hitako aloha ataka avec armé io fantatra zany no tena marina manoloana zay fanafiana mitapy ediny zay misy antony foana ny ambadika any tsy voaka mihitsy zany amina tatsaha
na ivoaka amina fiarahamonina tsotra fa tsy maintsy mivoaka zany amina force goavangoavana na onena tokoa ny zavatra misy ary za tiany zany tena zavadozany manjatsadra io ny a zany tena zay fotsiny ao anatina éducation raha azo atao ry zalahy raha azo atao tena mingavy a hoe ain'olombelona mitovy aminao io ary olona manana vady aman-janany re manana fianakaviana mampalahelo mahotsa mieritreritra hoe tao anatina fanampihana mitapediana nisy olona kamboty tapika nisy nanantena tapika eo nefa na zanona tsy zany no fijerevana hoe tombotsoan'izy ary atraiza moa ny zavatra isen'izany dia za zany tehiteny hoe hita ihany ny ezaka mitandro filaminana manoloana nireny olana maro isan-karazany reny fa na zanona tsy zany isika mpiarabelona ihany koa tokony afantatra tsara ary io ny zavatra anankiray matetika ny matoa mahalala fa misy mitondra vola be eo dia miainga avy amin'ny namanao dia tokoa zany cadreko le hoe na le zavatra niseho tany moramanga na mirizana n'andriamatoa andro rakoto vao na le zavatra hita tetỳ akoron-drano tsy maintsy misy foany reny olona kaiky mamendry enseignement ahoana moa ny alalanao raha ohatra ka taratasy mety ny olona ray baoritra ao fa matoa izy malala hoe voly iny efa manomboka tiany amin'ny zavatra misy ny renseignement zavatra tiako ampitaina zany manoloana an'ireny trangana fanafihan'ireny dia tokony tsy atoky afa tsy mitenanao ianao zany tokony afantatra tsara hoe inona zavatra tokony atao inona zavatra tsy tokony atao fa matetika indrindraindrindra fa mpiasa mety matetika raha ny rehefa nijerentsika ireo tantara-betabeta amin'ireo von'olona matsiraviny sy ny fanadihadiana tamin'ireny dia ny résultat amin'ny foaran'ireny dia mpiasa trano mpanampy mpamily sisasisa misy mihitsy raha praitapo ka zany zavatra zany zany dia tokony homailo ny rehetra manoloana an'ireny aloha amin'ny famelona hoe tokony tsy atoky afa tsy mitenany aloha ny tsirairay avy tatoatony koa tamin'ity herinandro ty moa zany efa ho folo andro zao ndroso tamin'ny fanaovana ny assainissement na ny hoe fanadiovana ny tanàna ny teo anivon'ny fitondram-panjakana ankehitriny nisy ireo tranony ravaina nisy ireo lalana izay verina hitarina nisy koa ny fanadiovana nireny lakan-drano samihafa ireny ho anareo vonina ve nareo hiditra am'izay hoe fanatsarana ny tanàna zay sy fanajanana zay satria anisan'ny olana foana mantsy io rehefa manatsara ny tanàna dia somary raikitra le fifandonana amin'ny vahoaka sasany hoe maninona ny ravana ny tranonay maninona ny atao an'izao kanefany tatoato aloha dia hita aloha zay firosoana zay tsy de nisy loatra le hoe résistance raha zay ngamba ny tenena anazy midika ve zay fa hoe efa vonina iroso am'izay hoe fanovana zay tsika eto andrenivohitra ia marina zay namana marika tsara fipetraka ihany koa le fanontaniana satria tiako ny manambara fa io ny voalohany indrindra tokony andraikitra foana ny tompony andraiki-panjakany amin'ny zavatra misy sy miseho io misy foana ny atao hoe continuité de l'état fa ny zavatra manapirofo eto Antananarivo na ahoana ninina mihitsy dia fanjakany ny kolikoly ahoana moa anatina fokotany anankiray sy olona nangana trano construction illicite ahoana ny fiverantsika fa misy président ny fokotany amin'ny tanàna anankiray misy mpiasan'ny commune zay tsy tapaka misy inspection atao maninona ny tsy ahita hoe itsy misy trano miorina zay aloha zany zavatra anankiray fa na zanona tsy zany ny zavatra misy ankehitriny dia zao ohatry ny atody io atody io efa nambolenatra amina taona maro fanesy fa misy andro mahafoy azy na zany avy aty amin'ny assainissement na zany avy aty amin'ny vahoaka ny zavatra tiako tenenina nidina teny akadimbahoaka tamin'ny fandrodanana trano teny akadimbahoaka ary tonga atao anko moa reponina tsy afeniko zany ny zavatra anankiray izay niteneniko aloha andry zareo dia hoe nahoana aleotsika miditra foana amin'ny raha resaka fitoniny nanamboatra ny saina izy ireo meloha izahay ary mbola tsy narodana ny trano dia efa tonga teo izy fa nampafantatra azy zay hoe tsy maintsy sisy nyfandrodanana nahoana fa zao kosa zavatra nangatahanay dia za moa niantso hatraminy androany mbola tsy de nisy valiny le izy hoe niantso nyvatana ny secrétaire particulier ny PDS na Antananarivo satria ny teny taminy hoe andao ho asaina horavain'le olona reo le olona mihitsy ny andravan'le trano fa andao kosa mba hijerena le mesure d'accompagnement teneninay de mino fa mety biasa ngamba andriamatoa PDS fa hatramin'ny androany mbola tsy mivaly tiako atseo zany dia zao hoe nahoana aloha tadidio fa atsika koa malagasy manana foana firaisan-kintsika ary manana foana problème dia ny hoe fifankatiavana misy rivodoza zao teo be dia be ny trano narodana tamin'ny cyclone be dia be ny zavatra nisy tamin'ireny hitantsika ngamba hoe tonga namevonjy daholo na ny ankolafo na ny fiangonana na ninona dikan'izay
raha misy olona mba manana construction dure de sitrakitsika ave ny andeha jiry azy toro eo am'lalamby fa hatramin'ny androany de miteny ary manao déclaration officielle am'zany hoe le olona andravaina trano teo akatom-bahoaka matoro eo am'lalamby tena za mihitsy mahitan'zany ary zava-misy zany azo pliany rehetra de za zany mieritreritra hoe zay tena marina eo le tsy fanarahan-dalàna le vahoaka fa nazanona zany raha aman-dreny mpitondra anjarantsika mijery hoe aiza misy an'le tamy malalaka reo nitondrako tsingopaingotra ndray androany hoe ny zavatra olana ny le tamympanjakana manodidididina teto hoe zay tokony am' ranandreny vahoaka reny indrindraindrindra fa atao anaty teteza mita zay tokony isy vérification ana titre be da be lasa ny soratsoratra tamy depy lasa ny soratsoratra tamin'olona maro samy hafa za zao manana proposition mahita toerana anakiray am' ranandro akadim-bahoaka reo entre ny sovena eo nosy zato eo alohan'ny braoana eo sy ny misy tany petrapotsiny eo amina lehibe le surface ty andreseko lahatra hoe maninona andaona roaponin'ireo mavadika eto am'ty toerany ty gagy zay hoe lasa nysoratra amina CTT aloha le tany nefa arabia mpanjakana kanaly mpanjakana tokony anaovana le mesure d'accompagnement zay moa zany ny zavatra mbola hitalaoko ihany koa ministre mpanjakana am'sahana fotodrafitrasa sy ny en domaine sy ny topo mba hajereo reo titre am'reny tamympanjakany reny ary raha ohatra ka tsy ara-dalàna ny nazahoana azy tsy tokony isy anto mihitsy tsy anilena n'le titre fa zay de mitomany androany hoe azo atao tsara ny nanalandreo akadim-bahoaka reo tsisy fifandonana fa namena toerana izy ifindrana satria fantatra hoe kanalina tokoa io tsy maintsy ho atao ary zay ny olana de reo vahoaka reo tena miteny tsy mila hémorrègue tsy mila zavady tany tsy mila didina tribunal fa azo resahandreo tena tsy mety ny ataonareo fa ndao ikisaka keto satria aoka koa fantatry ny rehetra 30 taona ny reo olo reo nyteo 30 taona iza tany nandalo nandorany fotsiny moa tsy nafantatra raha ohatra ka olona 5 taona fa zaza de efa nandalo teo nahitan'ireo trano reo ankehitriny zany vao mampiatra lalàna ny fanjakana dikan'izay andaotsika misery le mesure d'accompagnement foana nydika tiako tenenina ihany koa de zao hoe efa samy vonina iroso am'izay hitatsika ny izay eny niaro tamin'ny olana tamin'iny akadim-bahoaka iny reo le mpivarotra akadim-bahoaka zay efa ankehitriny izy tompony eny nandravany trano teo tsisy hémorrègue teo ny afary malagasy no anisan'ny tondra baderolina teo tamin'ny tetezamita satria tam'izay de zao hoe napisionariary tam'zay misy tombotsoana orinasa ho arovanao fa rehefa réel koa nitondrana an'io rehefa mahitsy zany fanjakana hoe tena projet mpanjakana tokoa ty tsy sarotiny am'izay le vahoaka fa raha ohatra ka projet miaro mfompo toy le abattoir tsy akadindra tombo misy projet ataonao misy zavatra ataonao fa nitombotsoanao nyjerenao de efa tonga de réel zay hoe tsy azo ekena kosa zany fa raha mahitsy hoe ty tena misy projet mahitsy ty misy zavatra mandeha am'lala marina fa raha misy tombotsoanao ambadiky le projet tsy anaiky an'izany malagasy nifitsy ary mandinika izy mety tsy miteny fa tadidio nisy an'le namana ray tao amin'ny copie collé izay namomy ainy iny iza moa no tsy nalala tao am'izay ny fahita lavitra zany izy vo lasa vedety fa tadidio rehefa maty izy hitatsika fa nanomboka taty Antananarivo mandrapatonga ny tany amin'ny faminazana azy samy mitsena azy daholo malagasy rehetra samy mitomany malagasy zany manana fihetseham-po ary manana zay fomba firesakiny zay tokony hitandrema mampitondra zay zany mitandrema ao anatin'ny ray mpimaso de tadidio fa mirona tapoka amina hevitra ray malagasy de tsy voatany zay raha ohatra ka tsy mametraka tsika ny mangarara fa rehefa mametraka mangarara hoe projet io alefaso inona moa ny olana zany eny ary izay indrindra agnaminy verenako indray any amin'ny ty resaka hoe exode urbain ty zay programme napetraka reo tany any amin'iny lalam-pirenena fahaefatra iny averiko le fanontaniako tamin'ny voalohany aiza ho aiza zany nareo zao eo amin'ny fanatanterahana zay tetikasa zay ia ana tsy voavaliko tsara marina izy teo fa marika zafady ny zavatra tiako tenenina de zao hoe tena diso mirosoroatra raha le projet androany zany de efa manao antsoavo ho an'ny mpikamana rehetra zay niditra tao anatin'ny tetikasa satria hiditra am'izay mivenenivo amin'ny ministre mpanjakana am'sahana fotodrafitrasa sy ny fanajariana ny tany anoratra ny tany zareo zay sorako azy fa ny tany de namidy ny fanjakana aminay un franc symbolique zay zavatra zay zany tena tonga de akitsy-po ny tenenako hoe tena misotra fa eto kosa nefany anjaran'ny tsirairay avy mividy ny chemise eny amin'ny imprimerie nationale de mifangatahana demande n'izay eny amin'ny imprimerie nationale dia manao plan irrégulier zay plan irrégulier zay zany samy afaka maka géomètre ho azy fa izay teto fikambanana kosa nefa de nijerevana géomètre iaraka mba ahafahana mametraka de manoloana n'izay rehetrarehetra zay misy andro roa volana eo manomboka amin'ny 3 février zao mandritra ny hatrany amin'ny 3 avril zany hijanonandro mpiasa-panjakandreo anoratra ny tany satria zay aloha zany ny objectif hatreto hoe ahoana ny ametrahana ny tany tan-dalàna ny ametrahana ny tany tan-dalàna de tsy maintsy miditra amin'ny ara-dalàna ny ara-dalàna zany de ny hoe ahoana no azahoan'ny tsirairay avy book titre certificat de situation juridique androany moa mibahana tao anatin'ny fampiresana tamin'ny prime ministre ary namaly tsy ampahambambany izy hoe
efa nisy tezaka nataon'ny minisy-mpanjakana misahana fotodrafitrasa sy mifananatany za koa premier ministre anampy an'izany tenyny fananjakana aminareo tsy maintsy ho azonareo boky titranareo baiko miaramila tonga de décision le izy homme de décision ny premier ministre de neverina zany atao anatin'izay anjarany mpikambana manontolo indray no mandeha ingakaingana manenjika an'izay rehetrarehetra zay satria ho atao opération zany io tany io anatin'le hoe odoc na ny hoe opération domaniale concerté rehefa azo ao anatin'izay odoc zay le tany de neverina aloha fa orina ny hita rehetrarehetra de akoatr'izay moa zany tsara manao tatitra anamafisana an'izay teny ny fanontany marque zay hoe hatramin'ny androany tafakatra hatrany amin'ny 235 any ny tramiorina eo hatramin'ny androany misy 50 mahery efa mandeha anafo ary misy koa vo miady fototra fa nisy ihany koa 20 mahery izay nravain'ny cyclone hita ihany koa zany ny olana rehetra amin'ny fianjadiny ny fahalemeny le brika de efa mikaroka koa zany zay zao manomboka amin'ny latsinainy zao efa misy brika ataon'ny fikambanana zay brika anticyclone io zany ny rahana tamina ingénieur nahita mpikaroka zany zay hoe tena misy ny brika tokony atao akoatran'izay rehetrarehetra zay moa zany ny premier ministre chef du gouvernement aniraka délégation ho any PK 67 ijery ny zavatra misy rehetra eo amin'ny PK 67 ary ijery hoe inona ny azony fanjakana atao ny anay moa zany de efa tsoronay hoe zavatra maika aloha zany zao amin'io de ny hoe fianarana hôpitaly de eo ihany koa zany ny resaka fialam-boly toy ny hoe fanaovana terrain ho an'ny tanora sy ny sisa de fanamboarana ny tsena ary fijerevana ny rojiro sy ny rano izay efa misy ny ezaka nataonay fa misy koa ny tokony anampinanay dia eto ny fanamafisana ny fiariny toy ny hoe ny akomanatody lava ny poivre rouge ny resaka vonatsindrana sy ny sisa zay talaonay fanampinana satria zao zavatra italaonay fanampina amin'izy de ny hoe mitanjonay de ho spécialisé ny tanàna io any sava araka ny fiteniko de misy ny atao hoe vanille sy ny sisa mampalazany fa io tanàna eo PK 67 io ataonay malaza amin'ny poivre rouge de zay poivre rouge zay zany ny zavatra tiako ampiseho hoe rehefa mametraka an'izay poivre rouge zay zahay dia tena mpanondrana an'izay manera-tany ary iny moa mbola izana ao anatin'izay akoatr'izay moa zany zay dia mitalao fifanomezan-tanana amina technician manam-pahaizana na malala tanana ihany koa nareo manana fitaovana afahana manangana andreny orinasa madinika reny etsy an-daniny manana fiaraha-miasa zay amin'ny mpivarotry ny komma 67 hectare anao andreo asa tanana dia any amin'le toerana ny anao asa tanana de afaka amidy ety zany rehetrarehetra zany zany zavatra tiako hoatsokoina hoe atreto aloha zany dia velom-panantenana zay indrindraindrindra fa prime ministre de nyteny hoe ia tsy tena ataovy fa tena anampy hatramin'ny farany anareo zay de zay tena tonga de velom-boly hoe teo ary zahay somary kisilasila teny ankehitriny mahazo puissance de ery anankiray mbola tena vitesse mafy de mafy ndray zany hitantsika atoato zany efa manana anarana zany le tanàna sa le hoe PK 67 poivre rouge zany PK 67 poivre rouge eny tsy maintsy mbola hitokana ny tanàna io zahay de tsy maintsy mbola homena anarana izy amin'izay fotoana zay fa raha projet zany projet pilote raha eto Madagasikara tsisy projet pilote akoatran'io ninninona zany zavatra lazaina aloha hatreto satria mahapilote an'io de zao tsy no le hoe izy le hoe mahavita trano sy ny sisa fa le firaisankina le malagasy le fomba fametrahany le malagasy ny fampitantanany ary natsapana fa hoe ay rehefa tena voentana tokoa ny malagasy ay rehefa tena ndrahina ny malagasy afaka ndroso ary ny anankiray mahapilote azy de zao tsy misy famatsim-bola tompoko na de ariary arany fa hery mpikambana 100 isan-jato ny nanaovana zavatra misy any tsisy tsy olona tsy manaiky ka mandalo amin'ny mazangaka mahitan'io hoe ahoana ny zavatra misy za moa manantena fa ho avy any ny tompona ndraiky mpanjakana ambony eto amin'ny tany sy ny firenena ijeren'izany hoe herim-pombahoaka zany ono andriamatoa zanirina raha fanomezatso eo amin'ity le resaka hoe fametrahanareo tanàna fanondroenana trano misy an'le hoe plan d'urbanisme mazava ve io tanàna io rehefa nareo mitondra an'le olona hoe anangana an'le tanàna eo atoerana misy plan d'urbanisme mazava io voalohany aloha zany tsy latsaka ny 300 mètres carré ny tanin'olona tsirairay avy ny faharoa manaraka an'izay tsy maintsy misy lalana tafiditra lehibe ao ny fahatelo tsy maintsy mipetraka tsara ny faritry ny tsena faritry ny école ary ny fahaefatra dia noheverina fa tsy azo atao manao trano azo amin'le tanàna eo ihany koa zany tsy hoheverina fa tsy ho atao koa ny tafo-bozaka dia maro koa zany ny fepetra napetraka ny fanjakana satria ny fanjakana nefa ny teny manana ny aménagement du territoire ny antsika de izy koa mbola anampy ny fepetra zay efa napetrakay fa ho anay zany niezaka zay nanampy nanaraka nanampy izy
tokony ho anakaiky ny norme mba tsy tenenanay hoe tena 100 isan-jato fa nisy 20 isan-jato ny tanàna manara-penitra mizahanay amin'izany rehetra zany raha iresaka ny antsika zao ohatra hoe jery an'izay resaka manodidina ny plan d'urbanisme zay to Antananarivo le vitsisa manana zany tany 300 mètres carrés zany ary ny tanin'ny olona lasa na ny lalana idiranao raha tsisy tsony ka zay zany de efa ezaka lehibe akoatr'izay eto Antananarivo any aminay zao tsisy trano azo na ray arany any amin'le tanàna orinay fa aiza eto Antananarivo reo trano azo be tabe reo satria arovana daholo ny manodidina anao sy ny rehetrarehetra ka amin'ny ankapobeny aloha de mbola vonina koa zay hoe miantso tsy tonga lavatra zay fa zay zany de mampiditra hatrany amin'izay hoe mandao ifanampy appui zay ho an'izay mahay zay zany tsy nianatra plan d'urbanisme fa mifantatra fotsiny ohatry ny ahoana ny zavatra misy ny mety teknika fanentanana no haiko fa misy teknisianina be deaibe koa manodidina ao afaka mametraka ohatr'izao ny anaovana ny jiro ohatr'izao ny anaovana ny rano ohatr'izao ny tokony anaovana ny tsiretan'ny trano ohatr'izay zany le izy fa amin'ny ankapobeny amafoloany no miresahako fa matoa matafavoaka ny reny rehetra reny de misy olona mpiara-miasa amiko be tabe eo de ireo mpiara-miasa amiko reo mamesaina hoe ohatr'izao ny zavatra tenenina de azoko tsara izy de ampitaiko amin'ny anao manjery eny ary telo taona lasa telo taona mialohany zao rehefa mijery an'izany hoe filohan'ny afary malagasy zany de matetika izy somary mandinika foana an'ireo fitarainana zay tonga ny aminy ianao no anisany hoe nanampy an'ireo vahoaka sahirana sasany nanoro lalana hoe zao ny tokony atao na zao ny tokony atao amin'ireny fitarainana tonga ny aminy teo amin'ny lafin'ny fitsarana moa no tena nahitana an'izay aiza ho aiza zao ny ataoko hoe tombanisa zay apetraka ao taoriny zay indrindra taoriny hoe fametrahana ny gouvernemanta vaovao sy ny nalany ny filoham-pirenena vaovao ny anton'izay mantsy satria mbola hita taratra foana hatreto ny resaka fitsaram-bahoaka ho anao inona ny mahatonga an'izay inona ny mahatonga an'io fitsaram-bahoaka io satria anisan'ny teboka ray ny lazaina hoe ny tsy fatokisana ny fitsarana na hoe misy koa le hoe défaillance na système judiciaire tena any marina ve ny fahitanareo an'zay zay hoe antony mahatonga ny fitsaram-bahoaka zay ny fitsaram-bahoaka misy antony marobe mahatonga azy io mety lonolono mety pirafila ohatra raha filan'ny olona anankiray de mioraka ny olona anankiray mba hitenenana rehefa pdb fa na de adina satria mampiaro azololombelona anay de tsy maintsy mizaka manaraka nyrindra raha reny zay de mety fiogana anankiray inona angalatra atao aminay de nydretrarehetra efa leo an'lay alatra amin'ny sesio na le vakitrano matetitetika eo amin'le tanàna anankiray de mirohitra fa nefa mety ho fort renseignement le izy ny faharoa ny mahatonga ny fitsaram-bahoaka dia ny resaka bibiny toy le zavatra ansio teo tamin'ny zavatra ny tantaraintsika ao maly hoe maly nisy faty olona anankiroa tsy faty olona moa zany ny anankiroa fa hoe tena herisetra apsio tsy mitsitsy mimpangalatra de anery mifokon'olona rehefa misy ny tratra de mampiseho an'izay koa izy ho tena ampisehoany zany fihetsehampony ihany koa hoe somaso solo-maso de lasa zay mpangalatra tratra eo lasa hiara an'izay rehetrarehetra zay ny fahatelo farany dia aleny lazainao teo mihitsy hoe mbola mipiraka matetika la resaka tsy fahatokisina loatra amin'ny fitsarana iny moa zany ny antony anankiray zay tiako tenenina nio de ny hoe ny fitsarana tokony ho fantatry ny rehetra aloha fa ny fitondrana pirofo no tena vahaolana amin'io resaka fitsarana io zay ihany zany ny atao hoe tena fitsarana fa matetika ny olona tsika malagasy olo ny fo de felaka ny tamaina izy mety bobara be mihitsiny sy ny sisa de mitomany izy de lasa izy tonga de miazakazaka any amin'ny polisy tsy naka certificat médical izy de hoe zay tory nefa ny tsy feny fepetra takin'ny lalàna ampidirana ponja n'lay olona de tsy fafiditra ponja na ny olona rehetrarehetra ohatra zao misy olona anankiray miteny hoe vonoko faty eo tsika lalàna atsika miteny hoe zany resaka ménance verbal mety tsy ampiditra ponja olona mihitsy zany fa mety amante de eo am'izay efa nyteneny mihitsy hoe zava vonona ho faty de zay ve zavatra olana de ao le miteny reny mpanao kolikoly ary matetika le resaka trafic d'influence eo amin'ny trafic d'influence io zany atrany amin'ny adiny vady tsika angambana mijoro amin'ny arian'ny bus anankiray raha de fa mahita hoe miseho manana an'izay olona ambony zay daholo na olona mpiaro azy nyrehetra fa zao kosa nefa madiso ny rehetrarehetra mahandaingy raha général anankiray na na magistrat ray na procureur anankiray ny andeha hiaro olona amin'ny alala voninahiny ohatra hoe avanampitsara zao reny liava mety anao trafic d'influence fa ny olona tena manana homme d'état ohatra raisiko amin'ny tenako sarotra amiko mihitsy ny hoe misy de photon'ny ray tapo amiko any de zany andeha hijabaka hoe ka za président ny afary izy zany efa maninona tsy anao an'izany
fa voalohany tsy maintsy amakafaka na eo ny tady hoe ampianatra n'le lalàna tsy eritreritra mihitsy ny olona ambony anankiray na nianatra lalàna na manana ny déontologie hoe andeha atao hoe fialana ny tamay adina mpivarotrana zany na hoe adina olona afa didirany fa matetika ihany koa tena voara moraly tsika malagasy raha vao misy olona anankiray ohatsiny hoe manana bokitra reny manana inona le filazam-bizala azy manana deby reny de fa tonga de vo de tsy kitika de mijanona am'le zo de mahatonga le fitsaram-bahoaka daholo zany rehetra zany ka fitsaram-bahoaka amiko azohoana le izy fa zao fotsiny ihany afatra hoe tokony tsisy olona anala ain'olona na ampitandro filaminana izy na olotsotra izy tena zava-doza fa mitodiny io raha io zavatra ataonao tsy maintsy hivaly am'taranakao zay zavatra zay zany ny any tena hitsikitsihako hoe io de tsy maintsy hisy valiny ka raha zavatra tsy tianao atao amin'ny tenanao aza atao aman'olona aza miditra am'zany fitsaramba-bahoaka zany raha misy olona mivorivory ka misy ary zay koa ny zavatra tsara ho fantatra amin'ny éducation citoyen rehefa misy olona maromaro mivorivory ka ratsiratsy ny fihetsika aleo miala fa avy eo anao vao roirotratra caméra amin'iny be da be ny areo le hoe vonony avany de voalevina tany de avy eo nytoro ny fianakaviana tsy maintsy andray ianao izavany teo raikitra le akanononona anarana ka zay zavatra zay alao mba tena tsy hiditra am'zany resaka fandatsahndra zany olombelona mitovy amintsika reo nininona olana de misy ny lalàna de aloha mananja ny tany tandalàntsika ary so de any am'le resaka zay hoe éducation citoyenne zay hoe le fampianarana ny taranaka mihitsy ny ohatrany somary hoe goragora ngamany tatoato mahatonga an'izay tsy fanaran-dalàna matetika sara ny hita rehefa mandeha ny an-dalambeny de hita aloha zay tsy fanaran-dalàna zay raha tsy hiteny fotsiny ra afa-tsy ny hoe taxi be angamany de fa hita zay tsy fanaran-dalàna zay ny tanjotsika namana marika de hoe ahoana ny ametrahantsika fanjakana matanjaka satria ny tena marina ny ampatanjaka amin'ny fanjakana de zay éducation citoyenne zay ary nininona zavatra ho atao de zay ny olona rehetra betsaka ny tsy mahazo ary zay no zavatra mbola edina hoe ahoana mba tonga nyreny société civile reny mba hanana ny tanjany mba hitovy zavatra rehetrarehetra targetra mba tena metrahana zay rehetra zay ary tena nioa de miantso mihitsy hoe ho an'ny société civile aoka re tompokoa mba jerena hoe ahoana ny tena fahana mametraka zay tanjaka amin'ny fanabeazana ny olom-pireneny zay ka za zany androany de miteny ary milaza kitsipo hoe tsy ampy ny fanabeazana amin'ny lafiny rehetra mandeha ny anao eny an-dalana eny de banykely ohatrany iny miteny ratsy tena sa tonga de manivaiva mandeha anao de olona mamimamy de tsy maintsy hiditra ao anaty bus nefa olona tsy niarany sotro tokany ray bus mandeha anao amin'ny ray alina zay miady mivady de manakorotana nefa ny olona efa reraky ny lahasa zany rehetrarehetra zany nefa voararany lalàna mamimbasom-bahoaka io anefa voararany lalàna io ohatr'ireny le hoe jereo tsara fa na inona tena misy olona efa tsy mivaky loatsony fimenaka be izy de tsy maintsy hiditra aminao anaty bus zany rehetrarehetra zany mahatonga fahasorenana ho an'ny olona tsirairay avy ka za zany miteny hoe mifametrahana ny tanjaka ny société civile zay ny tsy ampy société civile zany de tokony hanana rafitra zany moa faraparanteo nangataka mihitsy hoe tokony anaovana ministère ray ny société civile ifiezana an'izay société civile zay ary misy société civile tena misolokotsotro zao misy société civile eto Madagasikara tsy haiko moa ny ataon'ny mpahay lalàna am'ireny mampiasa kasehana ministère mampiasa en tête na ministère misy ery ambony ery ministère de la justice ahoana no fahanao mampiaka république amin'ny Madagasikara lasa na le etara tsy miteny nefa zavatra tsy tokony ho fanao zany de ohatra zay ihany koa misy société civile eto anao rapport international fotsiny fatany fa misy société civile tena miasa ary tena manao zay éducation citoyen 4 anakefatra ny tena asana société civile de hoe voalohany izy force de proposition na hery fanoloran-kevitra faharoa izy force d'interpellation na hery fanairana fahatelo izy force d'éducation citoyen na hery fanabeazan'olom-pirenena faefatra farany izy force de pression raha ohatra ka ilainy zany société civile zany tsy tokony hidongo fahefanana hitadavana toerana ka zay zavatra zay no zavatra angatahako ary nyresahako manokana tamin'ny premier ministre zay etsoko ihany koa fa mitarata am'ro zao zay société civile rehetra manana récipicé andao ivondrona de andao ampiasainy reny récipicé reny hidirana am'izay éducation citoyen zay hoe alao mba jerena ahoana ny tena fahalalana satria raha ampianarina raha androany zany zao société civile za manokana zao eto de miteny fa zava-doza ary enjehan'ny lalàna mafy de mafy ny olona manao fitsaram-bahoaka zay de fataro fa mampigadra anao mandra-pahafatinao io fatsaram-bahoaka io ka zay zavatra zay be da be ny tsy mahafantatra an'izany de manaonao foana fa raha tena tafitany fiarahamonina hoe ay ve rarany lalàna fa tsisy olona tokony fampitaritarika mon'olo zany tsy tokony izy zany fitsaram-bahoaka zany aiza zany ny teboko hoe tsy vita tsy tratratsika na nareo anivon'ny société civile zay fiarahamon'ny pirenena zay aiza ny tena teboka hoe tsy tratra anareo move
tsy ampy ve le enti-manana anaovana zay mission tokony ataonareo zay? Eo aloha ny toe-tsaina, fanovana toe-tsaina ny voalohany, zay aloha ny banga amindrehetrarehetra. Ndrehetrany tsy misaina mihitsy an'izay resaka fahalalana fa tokony hipetraka amin'ny fitiavan-tanindrazana, ary tokony hiverina foana antsika amin'le hoe soa atao ile venam-bola. Io zany tsy tokony hanatena valiny androany ianao amin'ny zavatra ataonao, fa ny tsara rehetra nataonao dia tsy maintsy hivaly aminao. Ka zay zavatra zay zavatra tiako tenenina hoe ny moyen eo tokoa moyen, fa izay ne fikambanana kely ny tsy pozipozy ny ainga tany ambelohany, fa rehefa mety sy toteny teo amin'ny fiarahamonina zay, za mbola anteno za mbola tsisy olona nanaova corruption, tsy mbola nisy olona noentiko nieritreritra hoe andao hisoloky atsy na hisoloky roa, fa tena nandeha tamin'ny rariny sinitsiny fa za miteny aminao raha zao de zao ary terenao hoe ela tsy maintsy mitady 200 millions, mety par message zany na par téléphone na amin'ny olona zay navotako de tafaverina sy tonga eo amiko. Ny anton'izay rehetrarehetra zay zany de zao hoe tokony anao aloha vao mitady moyen, tokony fantatra aloha zany principe anao inona ny tena tanjona tianao atongavana, fa matetika misy le izy mifapangana an'izay éducation zay koa manomboka ianao, fa rehefa mahazo azy kely ianao de andeha hivady tejabo mpanao politika atsy na andeha atsy de mitovy ihany le société civile sy mpanao politika. Androany ianao hitady de rapitsy ianao hitaroa, fa za miteny aminao za mbola tsy mivory tamina mpanao politika nataiza, mbola tsy tasy tamin'ny mpanao politika tasy na mpanao politika taroa, ary tsy aderana mpanao politika fa nitazomiko hatramin'ny anio, ary tazomiko mandrakizay ma société civile eo le fanontaniana napetraka tamin'ny onjam-peo maly hoe mitetiketiko no be ny tanàna angamba ny afary malagasy na ilatsaka be ny tanàna zay averiko raha za manokana aloha raha eto amin'ny tanàna na Antananarivo be ny tanàna na Antananarivo tsisy maharesy ihany akolafisa haiko ary fantatro hoe inona ny toako anivon'ny fiarahamonina, fa tsy zay no nasoa fa tokony hiankina amin'ny antso napetraka amiko de ny antso napetraka amiko ho président national ny afary malagasy. Eo aloha zakany saiko de eo no tokony ataoko, fa tsy ho avy de hijapy atsy nandehandeha angataka ilatsaka be ny tanàna atsy tsy zay zavatra misy. Ianao koa zany tokony hotsamponao hoe androany ny antso natao any marika ny ampety azy afaka nanavotany firenena mpanao gazety, de zay mampanao gazety anao zay nivadianao tapoka mpanao politika, ary zay na any mpanao asa fanaovana gazety any manana problème be da be am'zany tsika namana marika. Androany mpanao gazety io matianina, fa rapitso lasa mpanao politika de lasa olana rehefa aveo de lasa ino tsy aotsony le déontologie le mpanao gazety, nefany tena ilainy vahoaka matoteny indreny mpanao be da be mpanao gazety toteny eto amitsika, na miaino azy fotsiny raha vao mandeha feon'iny olona eny de miasakasaka ny olona iaino, rehefa aveo izy mety diso fanantenana tapaka. Eny ary mamaraparantsika nato filohan'ny fary malagasy Jeanirina Rafanomezantsoa, fanontaniako farany ty inona zany etsika hoentinareo manaraka aoriany zay ataoko hoe fionana tamin'ny premier ministre zay, ary inona ihany koa zany no tohiny tetika asa amin'le hoe exode urbain? Eto zany aloha de efa manararoatra miantso manokana amin'ny mpikambana rehetra rapitso amin'ny latsinainy amin'ny ray ora tolakandro fivoriny io ho an'ny rehetra rapitso de afaka manantony eny Brao mahafantatra ny fomba anoratana ny tany amin'ny anjarany tsirairay avy. Eto de tsisy tsony ny deuxième vague sy ny troisième vague, fa misy fipetra vaovao napetraka ao amin'ny Brao dia ny anoratana ny tany amintsika rehetra tsy maintsy mandray ny tany tsika atao anatin'ny fotoana fohy, ezaka tsy maintsy apetraka zay moa zany no fanamby anankiray zay tianao apetraka de amin'ny latsinainy amin'ny ray ora tolakandro. Ny faharoa manaraka an'izay de ny hoe anao ihany koa zay le ezaka tena navitra n'le tanin-drazana amorony société civile rehetra zay eny Anosy Zato amin'ny talata amin'ny 2 ora tolakandro. Zay société civile na lehibe na kely ka vonona ametraka an'izay asan'ny société civile zay de miantso azy zay miaraka amin'ny RNDC domaine fiava CTDHM mivarotry ny com tsy votanisako de miantso zany zay amin'ny talata amin'ny 2 ora tolakandro eny Brao ny afary eny Anosy Zato. Ny ezaka ho ataonay de ny fanamafisana ihany ninona tianay mpandrosoana ny tanàna io, tsy maintsy ny fiodona vola mafy de mafy eo amin'ny tanàna io no mampanakarena ny tanàna io, zany hoe ny fiariny zay ihany no fototry ny ambiance de aveo moa zay mametraka mondialisation sy ireo zavatra tsara ho fantatry ny tontolo. Fa ny zavatra lehibe tena tsy maintsy apetraka manomboka zao de ny andresy lahatra ny vahoaka malagasy rehetra anjifa ny vita malagasy. Zay rery ihany zany ny zavatra ho atao hoe maninona ianao raha mihinana vomanga, maninona ianao raha mihinana mangazo, maninona ianao raha mikarakara indrendretrarehetra eny, fa tsy ho faly andeha hitondra amoaka ny vola vahiny. Ny zavatra vidintsika avy any ivelany io de tena mampahantra, ary ny antony mahatonga ny fahantrana goavana eto amin'ny tany sy ny firenena de ny tsy fahalalan'ny malagasy ny tena fitiavan-tanindrazana de fanjifana ny vita malagasy. Ka ho anay zany androany de hoe hiditra amin'izay système zay koa zahay hoe ahoana ny fomba ho apetraka amin'ny exode urbain io. Raha ny irinay zavatra hitanay rehetrarehetra de zavatra vita malagasy mibetsaka, ary tena ho tezaina mihitsy hoe ahoana ny fomba hanjifana an'izay, satria rehefa misy ny
fidiram-bola n'ilay olona ohatra ny tantsaha de manan-karena ho azy ka ao amin'le tanàna vaovao zay ho apetraka ay de sarotra tena sarotra le izy fa hoe tsy maintsy ezahana ny tena ananany rehetra an'izay ary ny mponina Tananarivo ihany koa de antsoina hoe raha tsy mibida be volantsika lasan'ireo vahiny tadidio fa tsy misy savony na misy zavatra vita vahiny hoentiny mody any aminy ka zay angamba zavatra tena tenenina hoe zany rehetra zany niezaka tsy maintsy ho ataonay a de tsy andanin'izany moa manateny zay fitondram-panjakana fa azo sekoly tsy ho ely zay a azo hôpitaly tsy ho ely zay a ary ny anankiray dia manao ny opération la réunion kely zay io de fanambony teneninay azo atao mampamiliardaire andreo manana système afahana mampamiliardaire andreo tsirairay avy reo azo atao mieritreritra andreo olo-panjakana ambony ary azo atao mamerina andreo amaha olona fa ny zavatra tokony ananany fotsiny de vie positif efa vitanay zay tato anatin'ny 5 andro enin'andro androany angambany a nampamerina ao anatin'ireo vahoaka la réunion kely reo vie positif nampahafantarina azy fa olona tsy tokony very fanantenana izy a men'Andriamanitra hery izy a afaka tokony asa izy ary afaka tokony aina ao anatin'izay rehetra zay mampatsiana ny irany mpanakanto ray sady mpanao atsingana ray zay zay fomba fijerinao zay eny ary de misotranao Andriamatoa Jean Nirina Rafanomezatsoa filohan'ny afary malagasy misotranao nanaiky mivahinay tamin'ity alinay ity ya misotranao na manamarika fa nararoatra kely fotsiny ay zara numéro na telefona satria betsaka no ijery an'izay a dia ny 033 32 435 68 zay numéro afahantsika mifandray a 033 32 435 68 averiko farany fa betsaky nareo no tsy maharay an'izy a 033 32 435 68 zay zany ny afahana mahazo ny afary malagasy a ny birao anay de mivony latsinainy talata larobila kamisy zoma sabotsy a manomboka valoraka hatramin'ny 4 arivo na ny olana ara-tokantrano na nresaka ady tany io na nitsindry azo leny io na ny fanaparam-pahefana mandray an'izany hatrany ny afary malagasy fa tsy hoe varinany amin'ny exode akory eo foana zany fiarovana zoma olona afaka mandray anareo zay raha misy lehilahy tsy mamelony zanak'ireny sy zaza iara nitsindry azo lena na zaza voaolana manaraka an'izany hatrany ny afary malagasy sotranao na manamarika veloma tompoko ya eny ary zay ihany koa no nanakatona tanteraka nyty fandarana resabe tamin'ity androany ity a isorana manokana ireo teknisianina izay niarana nanatotosany ity fandarana ity tamin'izao aliny zoma fa 30 volana janoary 2024 izao za mametraka veloma anareo pijery isa-tokantrano any fa manasanareo hatrany anaraka hatramin'ny farany fandarana eto amin'ny fahitalavitra matv veloma ary tompoko